basket kosa indray eo nevo ny section ihany koa izy ity. Fedina ny tompon'ny amboara melondrindra ny atrehana Anita Pilalovana dia mikarakara izay fananana izay zareo amin'ny section manomana ireo pilalao ka anisan'ny fanadidina ao arahantsika amin'ity hariva ity ny lalao manaza-dalàna ho an'ireo latsaky ny 20 taona. Mialohan'ny atrehana ny tampilalaovana 7-20 dia manomana ireo mpilalao isaky ny esokajy ny section Antananarivo renivohitra amin'ny taranja basketball. Fifaninanana fidina izao tompona ny amboara ary noho ny karakarain'ny section nanomboka ny volana desambra teo ny esokajy U14, U18, U20 lasivavy ny senior lasivavy ihany koa no mandray anjara amin'ity fidina ny amboara ity. Eo amin'izy zazalalantsika 90 taona dia tafiditra tamin'ny famaranana ny Mena Valahana sy ny Kosfa taoriana ny Manasadalina izay nitanterahana omaly tetsy amin'ny kianjan'ny tafo Mahamasina. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia lalao manasan-dalàna voalohany nikatrohan'ny Stade Olympique de Lemierina sy ny Aza manao akanjo maitso mazava teto ny fivoahan'ny Mena Valahana Padresy tamin'ny isa 7-20 misy velom-telopolo. Teo manasan-dalàna faharoa indray dia nalalaka ihany koa ny fivoahan'ny Kosfa Pandresy ireto miakanjo maitso reto. Raha miketrika tamin'ny AMBB manao akanjo mavo tamin'ny isa 7-20 no 10-20. Teo amin'ireo ampaefa taona telo voalohany dia nanjakan'ny Kosfa tanteraka dia Perasasatra dia vanitarika tamin'ny teo amin'ny 10 minitra farany moa vao nahita mangirana ny AMBV saingy efa tara loatra ka dia tsy nanova firy ny isa intsony fa dia nampianana ny isa fotsiny ihany sisa izay nitondra ny fandresena Kosfa tamin'ity lalao ity.